Falmerabantsika rehetrarehetra ny tokantrano izay manaraka an'izao direct izao a. Tonga indray ny fotoana izay iarahantsika ho fanatrehan'Andriamanitra amin'ity arivo ity dia manasanao mihitsy izay hoe mangala toerana dia arindrino ny varavarana hafa rehetra fa fotoana antsika sy ny tompo dia sokafo ny etaeta ao anatinao a, maniry fatratra ny andrainy avy amin'i Jesosy androany satria nanomana latabatra ho antsika ny tompo androany dia aoka hisitraka izay rehetra nomanintsika dia eto am-piandohana dia ndao hivavaka sahady a ametraka amin'i Jesosy izao fotoana rehetra izao dia ametraka amin'ny tompo ihany koa ny fisokafany fotsika mba tsy ho mpiaino fotsiny isika fa tena mpakatony teny vavakantsika. Tompo mankasitraka anao izay Jesosy fa tsaranao ny matoy izao anay. Misaotra Jesosy nanomezanao anay indray fotoana tahaka an'izao ahafahanay mbola miara-mivavaka, mifandrehatra, miara-miantso ny anaranao. Jesosy apetraka feno am-pelatananao ny fotoana izay iarahanay eto Andriamanitra mba tsy misy na dia olombelona iray ary omena voninahitra fa ny herin'ny anaranao ny fanahinao masina. Izany Jesosy no aoka mangy aminay tsirairay avy mety tsy miaraka amina toerana anankiray izay Jesosy eo fa fantatray kosa Tompo fa ny fanahinao dia mamangy izay rehetra mangetaheta. Amin'ity arivo ity Jesosy dia sokafanay feno ny etaetanay dia hikasika ny lambanao izay eny mihoatra noho izany Jesosy dia hikasika ny fonao izay dia hiona aminao izay mangetaheta indray izay Jesosy no entinao miakatra ny halalanao mihoatra Jesosy hitombo amin'ny fahalalana tsaranao ho fatiny amin'ny tena Tompo fa ny anakanao isan'andro Tompo nizaniza maimaina manaraka izao fandarana izao dia tononay Jesosy ny famelombelomany fananao masina amonto andena indray anome aina indray ny tsirairay avy Jesosy aoka ny tsirairay avy Tompo atsapa indray ny hery ny fitiavanao Tompo ianao ilay Andriamanitra manangana anay, Andriamanitra tianay dia aoka izany fitiavanao izany Jesosy anangana anay amin'ity arivo ity mba ahafahanay manatona anao Tompo amin'ny etaeta feno dia manatrehy ny tsirairay avy mamanginy tsirairay avy ianao Jesosy anao ty arivo ity anao izao fotoana izao dia aoka hiona aminao izay rehetra mangetaheta ka miantso ny anaranao iteran'Andriamanitra tsika iankoaka hitady an'i Jesosy dia tena manasanao mihitsy hoe sokafo ny masom-panahinao miombona amin'i Jesosy adinoy ny zavatra rehetra mety ao anaty problema ianao fa misafidiana androany ny anjara tsara izay eo an-tongotry ny Tompo fa Jesosy milaza fa izy ny fiainana ao antsika. Alleluia. Saotra Jesosy. Saran'ilay
yary laza andriamanitro 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 ianao magnetaretanao ny fanaiko Tani mai isai mitati yurana miyoja nuisan nuyang janjakwanau te itu jafanati jau manipufunin jai wanau neranu feluna tupunyai na sifanai wetunyakan jau situnya wanyaminau te aitanawa natarani lanita kahanitina ahitam yojane twanta fanaiku utafakaba namin nawa hinawya wetunyakanta situnya wanyaminaw te aitanawa nasarani lanita oh kahanitina aitam yojane twanta fanaiku utafakaba namin nawa utafakaba namin nawa tsy tia nofona ity tsono hitarika anay na ho mpanompo sy andevy ny tia nofona ity zay fa tianay amin'ity arivo ity Jesosy mba homboana eo amin'ny azo fijalianao koa ny filana rehetra dia tsy izahay tsy novelona fa Kristy no
tsy mahay manao zay mahafaly ny ray zay raha tsy eo hainao fanamasina. Tario zay amin'ity arivo ity iverina tahaka ny zaza iombona amin'ilay aoka tsy izahay indray Jesosy ny hamadika ny antom-pisinao tetỳ ambony tany ka hiandrandra ny zavatra hainao atao mihoatra ny ampodinao anay eo amin'ny sitraponao. Aoka izay hikambana amin'ilay aoka ny etaetanay faratapony indrindra dia tsisy afa-tsy ny hikambana amin'ilay iverina amin'ilay endrika very Jesosy eo amerina ny sarinao eo amin'ny fiainanay. Aoka ny tsirairay avy amin'ity arivo ity tsy ho zatra mihaino teny fotsiny fa tena ngetaeta hikambana aminao hitodika any aminao Jesosy anamboatra ny lalany Jehovah anao mahitsy ny lalakaleha. Sotra Jesosy.
Jesus, io bunamirai. Oh, 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 fiainan'ilay olom-baovao ianao malany izay tsy maintsy maty ao kokoa. Dario ao fanahy ho toy ny zazindray. Dario ao Jesus, io bunamirai. Dario ao fanahy, dario ao fanahy ho toy ny zazindray. Dario ao Jesus, io bunamirai. Tsy tsatra Jesosy, iantsoantso anao, iantoraka any aminao fa mba ho aiza moa izay Jesosy, ary tsy te ho aiza tsony koa Tompo, fa efa resinao tanteraka. Anjakao manontolo ny fiainanay. Raha mbola misy zavatra Jesosy mamatotra anay, mahatonga anay tsy ho libra tsara miaraka aminao, ka mahatonga ny fandrenesanay tsy mare tsara ny ao am-ponao, dia androany Jesosy avotsitra. Raha misy zavatra tianao nokafana ny sainay, omenay alalana ianao Jesosy, ambarao izay tianao. Aoka tsy izay no ametra ny fitarian'ny fananao masina, dia ilaza aminao izay Jesosy fa ianao no ilainay, tsy vola no ilainay, tsy fahafantaran'olona Andriamanitra, tsy statut Jesosy, tsy posta, tsy anaram-boninahitra, fa ianao Jesosy, ianao ny rehetra ho anay. Aoka tsy hiala amin'ny fitiavanao izay, aoka izay Jesosy angetaeta foana ny tady ny tavanao amin'ny fotoana rehetra, satria ny vahaolana tokany eo amin'ny fiainanay dia ianao rehetra Jesosy. Androany Jesosy ilaza, mbola ilaza izay ary mandraka izay ilaza izay, fa ianao no ilainay. Dia dario izay Jesosy, ahitanao amin'ny andronay rehetra, ahitanao. Alleluia. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi. Non, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh. Tu es tout pour moi.
rehetra mandraky izay omeko anao ny fiainako andray anao afasakaizanao ianao no faniriko ianao no faniri tokana tsy bafo tsisy afaka ka ny toeranao sy anomena fompitsiavanao toro ilalanao toro ilalanao oetoa wanilana yanao wila yanao wili nifuku yanao wila tariwahi tanao yanao wila yanao wili nifuku yanao wila tariwahi tanao tariwahi tanao tariwahi ianao Jesosy no andrakina ny fona eo anilanao rery aman-tsaranay te tapify eo aminao foana izay Jesosy te aminanao foana izay Jesosy tsy te hatsiaro mihitsy eo misy fotoana lavitra anao fa te hoe ho atratranao mandrakarivo androany Jesosy te tokananay ny fonay tokananay ny fonay Jesosy mba ho tompo raha ihany sy mpanjaka anankiray ihany manjaka dia ianao zany Jesosy tsy ny tenanay tsy ny sitraponay fa ianao Jesosy aoka ne ho tonga ny fanjakanao ampony tsirairay avy ary aoka ho atao amin'ny fiainanay rehetra ny sitraponao etsy an-tany ny any an-danitra ianao rery ny fananana tsara indrindra sy fihinay tsy atakalonay sady tsy arinay mandrakizay Jesosy ianao rery no andrakina ny fonay Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis seul, et même si je tente, Dieu est
soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Tout voyant, tout pour yana, yadyan kinani fu. Are naku sifa nanaku, te sosyo yana, yadyan kinani fu. Anila namu matara. Tu puoi now, tu puoi now, guarda chi ne fu, arena così fa nanaku, se sosioia now, guarda chi ne fu, nanila namu. Fanatren'Andriamanitra ny fahavokisam-pifaliana ary eo an-tanany ankavanana ny fahafinaretana mandrakizay. Tadiofa ny fahafinaretana hafa rehetra iainan'ny zanak'olombelona ety ambany masoandro dia misy fetrany, fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe raha tia hita fiadanana ianao, raha tia atsapana izany atao hoe fahafinaretana mandrakizay zany, dia tsy misy akoatriny eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy. Any manokantsika dia hivavaka fa hiteny amintsika Andriamanitra zavatra anankiray ny angatahako aminao, sokafo ny fonao dia enoy amin'ny antsipiriany ireo torolalana sy fahendrena omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Ngatakitsika ny fanamasina, anomentsika ny fahazavana-saina, ny fahazavana ao am-potsika, andraisantsika ny teny fahamarinana mba hisy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika izany fanambarana izany. Raha amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra manokana ny amin'ny fotoana androany hariva izay nomenao indray amin'ity Zoma Fanotronana ity. Minao fanotrona ny fiainatokantrano tsiray avy izay manaraka an'izao fandarana izao ianao. Ary azoko antoka amin'ity anio ity koa Tompo fa hoeto ny fanatrehanao ary hitondra fanovana ny fiainan'ny olona izay mandreny teninao ianao, satria ny teny dia Andriamanitra. Foano maha-olombelona Andriamanitra dia aza izahay nomena voninahitra foka ny anaranao rery mandrakizay. Misandraha tao amin'ny fahamarinanao dia ka ny teny ho fiainana sy velona ao am-ponay mba ho aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny fondretra. Mitenena Tompo, miaino anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nao antsika dia hijery ny tenin'Andriamanitra izay nampitondraina ny lohateny hoe ny fiainan'ilay olom-baovao. Korintena faharoa toko 10:7-10. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha ary indro tonga vaovao ireo. Ny olom-baovao ry havana dia ny olona niona tamin'i Jesosy, manana an' Jesosy, mandresy eo amin'i Jesosy, no amarin'i Jesosy, mitoky amin'i Jesosy ary indrindrindrindra miombona amin'i Jesosy. Raisitsika ny Lioka toko 2:20. Lioka toko 2:20,
ny 9:30 ka hatramin'ny 9:30 ihany. Aroy ny tompo ry Simona, indro Satana efa nilofo nitady anareo kororoiny toy ny vary, nefa izaho mangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao, ary efa mibebaka ianao dia ampaherezo ny rahalanao. Nareo ve tsy mahita hoe mamibeza ny tenin'i Jesosy tamin'ny Petera izany? Tiako tsapanao aloha raha olombelona dia ny aty-am-piandohana fa olon-kandalo ianao, na izana ianao isika rehetra dia olona mandalo eto ambonin'ny tany fa tsisy mitoetra eto mandrakizay izany. Misy taona natsiaro mijery mpibata fonjam-by matanjaka be anankiray, tena rehefa jereny aty ivelany izy dia hoe ao amin'ny hery, fa teteny aminao aho fa rehefa mihoatra ny 20 taona izy, iny le tanjaka ngeza be sy le tratra ngeza be sy le sandry ngeza be iny lasa mitarozaka be, tena hitanao hoe tsy mitovy amin'le teo aloha intsony. Raha mandinika ianao ny endrika eo tamin'ny 5 taona lasa sy androany dia misy ovana, satria arakaraka ny androsoany vanim-potoana no mampandroso ny taonan'ny olona, fahalebiazan'ny olona, mimareraka ny olona rehefa misy tombonandro irosoan'ny olona anankiray. Midika fa raha hiala eto sika dia tsy maintsy ho tonga fahatsiarovana indray androany. Inona ny ho tsarovana momba anao hoe nandalo teto ambonin'ny tany ianao ho an'ny taranaka faramandimby? Fa eto Jesosy dia namepetra ny Simona Petera, ozy izy: Simona, indro Satana efa nilofo nitady anareo kororoany toy ny vary, fa zao za angataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao, ary mibebaka ianao dia ampaherezo. Zay vao ampaherezo ny rahalanao. Teto Jesosy tsy nantsony Petera hoe Petera, fozy izy hoe Simona, ary indroa mihitsy izy no niteny hoe Simona. Mahagaga fa tsy nantsony amin'le anarana hoe Petera, Simona, fa le anarana voalohany atao hoe Simona. Fa maninona Jesosy tsy niantso ny Petera teto hoe Petera, indro Satana efa nilofo mitady anareo kororoany toy ny vary, satria Petera tsy azo kororoana fa Simona no azo kororoana. Misy anarana roa samihafa eto. Ny anaran'ny Petera maha olona azy Simona, fa ny anarana mbaovao nomeny Jesosy azy Petera. Nanao antsika amin'ny boky Matthieu vetivety. Ao amin'ny boky Matthieu 4:40 manomboka amin'ny 4:40 ka hatramin'ny 4:20 ny ten'Andriamanitra dia mivaky toy izao: ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofo aman-drano maneho anao izany fa ny raiko izay ny an-danitra, ary za milaza aminao koa ianao ny Petera. Teto vao nahazo an'ilay anarana hoe Petera, Simona. Ary ambon'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako ary mivavady amin'ny fiainantsika tsy haharesy azy. Petera tsy navela Andriamanitra ho kororoana satria novainy ho vatolampy iorenany fiangonany. Noho izany ny teny fikasana ho amin'ny Petera mivavady amin'ny fiainantsika tsy haharesy azy. Raha mikatona ho an'ny Petera mivavady amin'ny fiainantsika, tsisy afaka ikororoka Petera olom-baovao, fa Simona no azo ny Satana kororoana le olona taloha. Androany hariva ao anatin'ny Petera mbola misy Simona matory. Petera dia olona roa, ny ray atao hoe Simona ary ny ray atao hoe Petera. Petera le olom-baovao nazo teny fikasana fa mivavady amin'ny fiainantsika tsy haharesy azy. Fa Simona le olona taloha niaina tamin'ny fanaon'izao tontolo izao. Anaran'ny Petera amin'ny fony izy mbola tsy niova fo niona tamin'i Jesosy ny Simona izany. Dia hozy izy ny ten'Andriamanitra toy hoe maneho fa ao amin'ny Petera dia misy Simona miafina. Simona dia le olona taloha, la ianao taloha tiany Jesosy hovaina, io ianao le lavinao io ny fanitsian'Andriamanitra. Simona io fa tsy Petera. Le fahazaran-dratsy tsy tiana hoe alana iny amina
fitondran-tena, fomba fijery tsy mety, zavatra fanao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tandremo fa raha toa ka mbola avelanao sekenao ho ao Simona, fa tsy avotsitra ao, dia izay ny antony mahatonga ny Satana mbola manam-pahefana hikororoka anao. Simona no azo kororoana, fa Petera tsy azo kitihana. Rehefa nijery an'i Petera Jesosy, dia tsy nikasika an'i Petera izy, satria Petera ilay nateraka indray, ilay olom-baovao, ilay nandray teny fikasana ho amin'ny fiangonana. Tsy azo kasiny Petera, fa io le vatolampy iorena amin'ny fiangonana ary mivavahadin'ny fiainantsika tsy haharesy azy. Petera ny vatolampy, fa tsy Simona. Noho izany Simona azo kororoana. Raha mbola misy Simona ao anatinao, irika fa ny Satana mikororoka amin'ny fiainanao io. Avelao mba hiseho Petera amin'izay fotoana izay mivavahadin'ny fiainantsika tsy haharesy azy. Iza moa Simona fahazaran-dratsy, fitondran-tena tsy izy, tia mitsikera, feno fahatezerana, mora mankahala, be fialonana. Simona zany. Hoy Jesosy hoe, Simona, Simona, indro Satana efa nilofo mitady anareo ho kororoany. Ary mahavariana, anareo ho kororoany. Hoy izy, anareo ho kororoany. Eo amin'ny Luka 4:20. Rehefa ndresaka izy mahakasika momba ny fikororoan'ny Satana, nareo no nilazainy, satria ny fikororoan'ny devoly manaranaka. Fa rehefa niteny Jesosy hoe za hivavaka, s'adresser directement na nahitsy ho an'i Petera izy hoe za hivavaka ho anao. Rehefa hikororoka Satana, nareo no nampiasainy. Rehefa hivavaka Jesosy, ho anao no nampiasainy. Midika fa ilainao ny fahatsapana fiombonana manokana amin' Jesosy. Fa misy zavatra tsy vita ny vavakao, fa ilainao ny fanampiana sy ny fanatrehany. Hozy izy, ny devoly te hikororoka taranaka. Tsy ianao rery ny tia nikororoana, fa ianao sy ny taranakao. Zay taranakao ny oriana rehetra. Kanefa za Petera teteny aminao Jesosy, fa le mitondra ny fahazavan'ny teny sy ny fikasana ho anao, dia hivavaka ho anao. Zavatra anankiray no hoetoka mambavaka eo amin'ny fiainanao dia ny finoanao. Satria rehefa tsy raraka ny finoanao, dia tsy azo kororoana ianao. Natao andresy Petera, fa natao ho faty Simona. Ary izay ny antony vavaka mba tonga Simona tsy ho hita, fa ny fisehoan'ny Petera zato isan-jato. Izay le fahafatesana eo amin'ny nofo, hisehoan'ny fahatsaran'Andriamanitra. Rehefa mivavaka dia izao no lazain'i Jesosy, nareo ny nataoko robinet, nataoko robinet nareo fa tsy nataoko vovo. Ny vovo rehefa nivozana dia misy faritra tsy mando. Rehefa manova misoa ianao dia tsy ny manodidina ny vovo sy ny puits ray manontolo ny mando. Misy faritra maina eo amin'ny vovo, fa ny robinet mando hatrany amin'ny vavany. Dia hozy Jesosy, ny olom-baovao dia manana fiainana robinet eo am-panompoana an'Andriamanitra. Dia eto amin'izay ny antsian'Andriamanitra andreo teny mpampianarana mahakasika momba ny fiainana miandry retour ao anaty famafazana. Ndao nareo ve efa nahita robinet mangataka rano? Fa ny robinet rehetra dia fantsona mitondra rano n'aiza n'aiza misy azy. Tsisy robinet mangataka rano zany, fa ny rano mikoriana amin'ny robinet dia miampita any amin'ny patsaka. Zay hoentinao eo dia fenony, fa tsy miandry retour any aminao ny robinet. Nefa izy Jesosy ataoko robinet nareo.
Ny robinet tsy mizara sy manome rano amin'izay zavatra tia nomena, fa miankina mipatsaka sy ny fitaovana hoenty no fenona no amenoa ny robinet azy. Midika ny fahafenona hoentin'ny robinet dia tsy miankina amin'ny fanomezany fa miankina amin'izay omeny sy antefanjany fanomezana izany avy aminy. Izany hoe mifandraika amin'izay ilainao, mifandraika amin'izay loharano ifandraisan'ilay robinet ihany koa. Tsy manome rano anao izy, amin'izay ianao afaka ny amerina aminy, fa omeny ianao satria izy mifandray amin'ny fanomezana tsy mety ritra. Ohatra, raha tsy ritra ny rano mandro seza dia manan-drano hosotroana Antananarivo raha misy robinet ao an-tranony. Inona ny tiany ten'Andriamanitra lazany? Le fiainan-baovao ao amin'i Jesosy Kristy dia fiainana mafoy fa tsy fiainana mpanome. Le fiainam-pahafoizana, ny atao hoe mafoy dia tsy miandry retoro ohatra ny robinet. Ndana matsaka fa ny robinet tsy miteny izany hoe anatery rano mando rano ny ainy, fa ny maka avy any aminao tsy izany no anjara voatendry ny robinet. Tandremo isika tsy hoe mifandray amin'Andriamanitra dia manisy soa atsika Andriamanitra ho amin'ny tanjona andray valim-pity. Andriamanitra mahay mamaly fity dia avy alao izy anao izay tiany atao. Fa ny zavatra atsika antoka dia izao, miaina amin'ny fahavelomana ohatran'ilay robinet tsy miandry retoro. Miaina noho ny fisian'Andriamanitra fotsiny dia misitraka ny fahatsarana isan'andro. Ataovy amanina moa e. Ny loharano ifandraisantsika dia loharano sy mety ritra, atao hoe Jesosy avy any Nazareta. Dia izay mahatonga an'Andriamanitra mametraka ny toe-po-pamafazatsika, tsy toe-po miandry fijinjana ao anaty famafazana, fa ny hoe tia lazay ny ten'Andriamanitra dia efa nijinja mieloha fa tsy miandry vokatra. Izay no mahatonga antsika afaka mahafoy fa tsy mpanome. Ny mpanome dia miandry fijinjana, fa ny mahafoy dia tsy miandry fijinjana na retoro. Ny fahafoizana dia tsy mijery sy manome lanja ny zavatra omena. Ny fahafoizana dia tsy mijery sy manome lanja ny zavatra omena, tsy misaina valiny avy amin'izay atao rehetra. Izany ny antony anaovana ny zavatra rehetra ataonao an'Andriamanitra, fa tsy olona na olona aza no anovanao sy natanteranao izany fanasoavana izany. Izay mahatonga Paoly miteny, na inona ataonareo na miteny na amin'ny asa dia ataovy tahaka no anontolo fa tsy amin'ny olona. Fa raha amin'ny olona andraisana valim-pity dia tsy zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo, fa Andriamanitra dia manome zava-tsoana ho an'ny ratsy fanana, ny tsara fanahy, satria izy robinet. Zay robinet tsika, fa izy tsy robinet azafady. Izy source na loharano, fa itsika ny robinet. Dia izy tia mpianatra antsika ny toetrany. Ny fananantsika fahatsapana fa rehefa mifandray amin'ilay loharano tsy mety ritra tsika dia tsy manam-panahina ny ho ritra. Zay mahatonga azy milaza, aza mana na inona na inona. Raha zany ianao soa dia tokony ohatr'izao ny fisainan'ny robinet. Na ny olona manisy ratsy ianao aza dia mbola anaovanao soa ihany satria robinet ianao. Tsy misy idirany amin'ny ataonao ny zavatra ataoko anao, fa izay ataonao fa ny ataoko dia nisy soanao. Azonao entina ny so, bidon, vilany, bassin, kaopy. Fa izao rehefa ifandray amin'Andriamanitra dia fantatra fa izay entinao eo tsy maintsy fenony. Lasa mitohy ho amin'ny fahatsarana hatrany ny fiainantsika rehefa manaiky tsika anana an'izany atao hoe maridrefo na toe-po takian'Andriamanitra ananan'izany mifandray
amin'ilay loharano tsy mety rehetra. Dia vitanao fa nomboko foanan'Andriamanitra ao anatinao fanahiana, ho fafan'Andriamanitra ny tahotra fa izay zavatra rehetra ankinina hoanina dia tadidio ifandray amin'ilay loharano tsy mety rehetra ianao. Dia ohatr'izay ny etrentsika ny asan'Andriamanitra, ohatr'izay ny enantsika ilay fiainam-baovao ao amin'i Jesosy Kristy, satria tsy voageja nyity tamaso ity tsika fa natsoa ny ifandray amin'ilay loharano sy ritra mandrakizay. Zay no mahatonga an' Jesosy ny teny, izy tsy ny teny ho an'ny mpanome ny teny fikasany fa ho an'izay mahafoy, manana fo miantehitra aminy. Ozy izy tadidio ty fahamarinana ity. Raha misy mahafoy vady, mahafoy trano, mahafoy zanaka, mahafoy zao rehetra zao no ny amiko, dia tsy kely mivalim-potiany. Fa ndray zato eny izy amin'izao fiainana izao sy ny fiainanao avokoa. Tsika tsy hoe iandrandra avy zato eny fa robinet fotsiny mandefa ny zavatra rehetra tokony ho alefa amin'ny fotoanany. Tsy mahatsiaro teny ho matiantoko izany eo mpanaovana soa sy ny mantanterana zavatra tsara iny, satria le toe-po mihitsy nefa namboarin'Andriamanitra ho toy izany connecté amin'ny loharano. Tsy mety ritra inépuisable ozy izy ny vahiny, tsy mety ritra illimité Andriamanitra, tsy azo ferana izy, tsisy faritra zany. Tadidinao ve le vehivavy mpitondra tena tao an-trano le natsainy Elisa hoe misy dilily kely eo amin'ova dia zay vilany tonga teo na siterina aza dia ny fenona, fa rehefa tapitra zay tokony ho amenona dia nitsahatra koa ny dilo elo. Ny eran'ny fanomezan'le loharano tsy ritra dia tadideo ianao no erany. Hatraizany fatra ametranao ny asarobe dia ny fisiny eo amin'ny fiainanao. Ny olom-baovao tsy natao hiaina amin'izay zavatra mahazatra ny olona na amin'ny qualité sy ny kalitaon'ny miracle omen'Andriamanitra azy, tsy toy fahagagana fa ampisaitsaina kosa androany hariva ny amin'ny fahamarinana izany atao hoe fiainan'ny olom-baovao izany. Mba atsika veriko ave leo amin'ny bokin'ny Jaona toko 5 nona jerentsika dia ho faranako ny toriteny androany hariva. Jaona toko 5 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9. Jaona toko 5 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravon'i Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema, ary misy farihy any Jerosalema eo akaiky ny vavadin'ny ondry izay tao hoe amin'ny teny Hebreo hoe Betesda, misy elofana 10. Taony nandriny mararomaro mijambany mandringa ny matila, efa maina na malazo, ampio koa hoe miandro ny fietsehan'ny rano. Fa ny anjely nidina tany amin'ny farihy indraindray ka nampietsika ny rano, koa izay iray miroboka aloha rehefa mietsika ny rano dia sitrana na inona aretina manjo azy. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay narary nandritra ny 30 taona. Ary raha nahita azy mandry teo Jesosy ka nalala fa efa toy izany ela izy, dia hoy izy taminy, te ho sitrana va ianao? Le marary namalika nanao, toko raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona androboka eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha dia misy oloka afa misosika eo ny loko. Dia hoy Jesosy taminy, mitsangana eto ny fandrianao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriana dia lasa nandeha ary sabata izany andro izany. Tamin'ny vanim-potoana io dia izao malaza ny fanasitranana miompana amin'ny hetsiky ny anjely midina manetsika rano, ary izay tafiditra miloha amin'io rano io dia sitrana amin'ny farihy amin'ny Betesda. Vity marary nandritra ny 30 taona ity kosa teo ny nanomboan'Andriamanitra karazam-panasitranana vaovao, mbola tsy fahita mihitsy fa sambany teo amin'ny tantaram-piainan'ny taranaka teo amin'io tanàna io no nahita fanasitranana toy izany. Izany hoe ny méthode ny fanasitranana dia fantatry ny rehetra hoe midina ny anjely mihetsika ny rano ary izay tafiditra voalohany mandray fanasitranana. Izany hoe zay zany ny ritmika eo ny fiodikodinany ny atao hoe fanasitranana amin'ny fahazarana te hiainana izany fanasitranana izany avy amin'Andriamanitra. Sambana nefa ary voalohany nisy olona sitrana tsy nisy anjely nidina, tsy mila mihetsika ny rano, tsisy nanosika azy tao anaty rano, satria ity lehilahy malemy ity no nahita fanasitranana voalohany tamin'ny dingana hafa kely raha oharina amin'ny olombelona maro tamin'izany taranaka izany,
ny aina sy ny sitraka an'izany to amin'ny farian'ny Betesda eo. Tiapaheran'ilay olom-baovao tonga eto androany. Mety misaina ianao fa tara loatra, efa ela loatra Andriamanitra, efa zavy mbola mba ho valiny, angamba impossible amo zany vaolana zany, mety tsy za angamba zany fa olo-kafa. Io fanasitrana ela be tsy hitako angamba mety karazana olo-kafa ny tokony sahazany io, fa tsy ho za fa ny anaty ohatra ny efa tandra vadik'oditra e. Tiapahery ianao enio ty fahamarinany ty. Te ilaza aminao fa Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Afaka manomboka zava-baovao mbola tsy nisy na nahalala na nahita na nahafantatra eo amin'ny fiainanao izy. Niza ianao. Zany mahatonga antsika tsy fatra-pijery sy pakatahaka ny fiainan'ny hafa. Zany mahatonga ny olom-baovao ny olom Kristy dia tsy tokony hijery hoe zao ny lamaody sy fampianarana misy amin'izao ny faran'izao, mandehana eo tongotry ny tompo dia hobitsihany aminao izay zavatra tokony hotorianao. Tsy voatery hoe zany notoriana Andriamanitra faran'izay nkiza indrindra tany ianona nefa nitoro ohatrako manina reny no mitory tsy fahamarina daholo ve rehefa ny fahamarina tsy jerevan'olona fa teny no mitondra azy. Ary misy fandraisan-dahatra hoe mifanamasina nataon'ny olona mihaino tenim-pahamarina hoe zany teny zany tsy izy ary zany teny zany no izy. Amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy dia mila mahalala niza. Fa amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy ny ondriko mahafantatra ny feoko. Ny feon'i Jesosy tsy mitondra fandraisan-dahatra hafa ankoatra ny mission an'i Jesosy. Jesosy tsy tonga hitory teny hoe zany hoe mpanasitrany avety ao fa hositraniko nareo, tonga nangana maty, tonga anao fahagagana, tonga dia tahina be nareo. Tsy nitory izy hoe Jesosy tsy naniraka hitory hoe lay denari teo ambavan'ny trondro. Tsy tory teny zany. Zavatra nasainy natao Petera zany fa tsy zavatra nasainy toriana. Ny porofo fankatoavana dia vokatra. Aza mitory vokatra fa mitory teny ho ankatoavina ampitranga vokatra. Natao Kana Galiliana e, ataovy izay saina ataonareo no nataony Maria, fa tsy hoe mpanao fahagagana faran'izay enjany io Zay tao hatrany tsisy fijona vavolombelona hoe ny siramamy tsisy aza nataony izy tsisy an'izany, fa hoe atao fotsiny zay asainy ataonareo. Dikan'izay tsy miantoko Maria na maneran'Andriamanitra anao zavatra, fa makatao fotsiny dia tsy maintsy mahita vokatra amin'izay zavatra ilainy ka tiany hidiran'Andriamanitra tsehatra eo amin'ny fiainany. Zavatra tokana tiako hisariana ny sainao, banjina an' Jesosy tompo sy mpanefa ny fonotsika. Ny ankoatr'izay resabe, fa rehefa tanteraka ny fibanjinanao an' Jesosy, iray fo amin'i Jesosy ianao, ataony ohatrany tsy teo eo aretin'io dia esorina. Io olana io vahany ohatrany tsy teo, io sakan'io ravany ohatrany tsy teo. Zay mampitebiteby ianao avadika ianao tonga vavolombelona mampitampom-bava mba hafantatrao ve fa ny lamaody mpanasitranana maniantsika rano nandrasan'ny marary rehetra dia zay miditra voalohany misitrana. Fa ty lehilahy ty tsisy nanam-po hoe miracle asec maina eo amorony Betesda, nitsangana hitan'ny olona rehetra teo, ny azakazaka nakany amin'ny tempoly. Ny anankiray faharoa koa hatramin'izay izy voafetra ny territoire azony andehanana. Tsy maintsy eo Betsaida izy raha tsy zany any amin'izay tian'olona hitondrana azy, fa taorian'ny fiaonany tamin'i Jesosy izy nanomboka le barrière sy le limity lasa ny oarany. Alleluia! Satria any amin'ny tempoly izy vao nifanena tamin'ny tompo indray. Titondranao lavitra Jesosy, titondranao midingana tsy takatry ny saina izy ivelan'ny kajinao. Raha sisy tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana, avy aloha izy hiditra tsehatra dia mianozy zavatra lazainy, mamaika azy ny havana aminao. Aza terena izy hitanao mitoepo maimaika dia hita vokatra. Avy aloha izy hanamboatranao amin'ilay vokatra tsara omaniny avy aminy aoriany fanefeny. Raha zavatra tsy ny lohavany toe-po vonona dia lasa mandringana fa tsy mamelona. Tsisy olona anankiray maka te hitany zanany itetikena ka manome azy antsy maranitra na lamina nefa mbola tsy ampitaona izy. Ao anaty maturité dia zay tokony handratra lasa manampy.
zany mahatonga ny anao tsy mora tohana tsony na hopaina azy satria tsy mahakasika ianao zany tsy zaza ra-panahy tsony ianao fa olona manana maturité na fahamatorana tsy mora maratra tsy mora maratra satria tsy zaza natahorana so haratra lava fa ny maturité mitondra anao any amina toe-po tsy mora voakasika ny fonoana tafotoana fa manome voninahitra n'Andriamanitra ianao amin'izay fahasarotana rehetra mitranga. Halleluja. Dia manomboka miteny ianao amin'Andriamanitra isan'andro maniraka andray Andriamanitra andohalika bebe kokoa anatsara toe-po. Halleluja. Saotra Jesosy fa tsisy ninninona mahakasika amin'ny foko intsony. Mety mieritreritra hoe fo vato ve tsia fa fo nofo le izy fa efa noentin'ny fanamasina na sy ny tomboka se sy tomboka vatsy mameno ny foko ny vokatry ny fanahy. Halleluja. Ngataka ataony boribory ira hoe itokana atmosfera ny lanitra. Nao tsika alohan'ny tsodrano iaina kely ao amin'ny atmosfera ny lanitra. Mino fa ahitanao Andriamanitra manokana fiainam-pitokanana bebe kokoa hitombo amin'ny ara-panahy holiana eo amin'Andriamanitra hiresaka amin'i Jesosy iray tanteraka aminy ho foy iray amin'ny mpanao anao. Halleluja. Usuri, e di lui
nareo ve tsy mahita fa ohatrany hoe entin'Andriamanitra ny amin'ny tontolo hafa izany ianao rehefa tena mifantoka tsara ao anatin'ilay tononkira-panahy entin'Andriamanitra anairany ny fanahintsika hitondrany atsika mba hiombona aminy isan'andro. Mahitanao amin'ny anaran'i Jesosy ho lehilahy sy vehivavy tsy raha arak'izany no mandrakizay mandrakizay. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fahasoavan'Andriamanitra hitahiry ianao mandra-piavana. Tsisy herin'ny maizina na fahotana sy fakapana andavo anao zany. Mahery lavitra le miazona anao tsy enjerana hidaraboka fa manomenao ny antoky ny fandresena avy aminy, manoloana ny fahasarotana rehetra izay atrehanao satria izy no efa nandresy teo amin'ny toeranao. Raisy ny fahasoavan'Andriamanitra atonga anao na fahatsapam-pifaliana isan'andro, na toinona ady atrehana dia renao sapanao fa momba anao Andriamanitra. Raisy ny fahasoavan'Andriamanitra atonga anao tsy ho irery na raraka izany fa omby foana amin'ny lafim-piainanao ray manontolo. Atanjaka ra-panahy, atanjaka ny ainao, atanjaka momba anao ray manontolo. Eny ny tenanao lavitry ny rofy fa Andriamanitra hikasika anao hitondra fanasitranao anao amin'ny lafim-piainanao ray manontolo. Ny ainao, ny sainao, ny fonao, ny fananao indrindraindrindra ho ampiky ny fifaliany sy ny fiadanany anie dia hita ny voninahiny. Hitanareo anie Jehova ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehova ka mindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo anie Jehova ka menareo fiadanana. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy velona masina manan-kely avy any Nazareta. Amen. Eto ampamarana dia tesotra manokana ny tarika ny bobo sy ny ekipa tondratsika eto anaty fiakofana amam-piakohaka azy. Musicien ihany koa fantsona teo am-piaran-tanan'Andriamanitra nanometintsika famelombelomanaina tao anatiny nandritry ny fotoana. Teknisiana sy ny vidiastra iarahana amin'ny chef Fortuna izay tena matoky mandrakariva koa manatanteraka an'izany ny eo amin'ny batery tonton Karim. Makasitraka antsika rehetra ny tokantrano ihany koa manaraka an'izao fandaran'izao ny any ampitan-dranomasina sy manerina an'izao tontolo izao. Samy ho tahin'Andriamanitra tsika rehetra. Aoka ny tenin' Jesosy etoetra betsaka miambina tsara fa tsy fantatra na ho an'io alina ra-pitso maraina na fotoana tahaka ninona dia hiveriny Jesosy. Ary izay no andrasantsika tsy maninona nataon'olona toy ny adala sy doma kely eny azy amin'ny fahatsorana sy fitiavana. Mety maty antoka ianao indraindray, mety misy olona manisy ratsy ianao raha sedry ireny hitarafana amin'ny toe-po hoe tsy misy mahakasika atsony fa lehibe azao hoe miaraka amin'i Jesosy efa robiné amin'izay. Amen. Samy ho tahin'Andriamanitra dia manoroka masina antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Veloma tompoko.